mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana ry havana no hiarabana antsika tratra ity talata fa 7 ny volana Mey ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritianina. Koritianina voalohany toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fa 1:12. Koritianina voalohany toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fa 1:12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny zava-panara lahy dia tsy tiako tsy fantatrareo. Fantatrareo fa fon'ny jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampomona araka izay ny taomana anareo. Koa mampahafantatra anareo fa tsy misy olona mpitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazaray no samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaray no samy hafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaray no samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa, fa ny anankiray nomeny ny fanahy teny fahendrena ary anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany, ary anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary anankiray ny manao fahagagana, ary anankiray ny maminany, ary anankiray ny mahafantatra ny fanahy samihafa, ary anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy izay zarazarainy ho azy rehetra araka ny sitrapony. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha mamaky ity andinitsotra masina vitsivitsy ity rehefa ko malala dia mahita ny fiasan'ny ataontsika hoe trinité miharihary ao anatin'ity Koritianina voalohany ity ny finoana ny antsonina hoe trinité. Ny finoana an'Andriamanitra ho iray ihany miasa amin'ny zavatra rehetra. Ny finoana an' Jesosy ho tompo ary ny finoana ny fanahy masina ho loharan'ny fanomezam-pahasoavana. Raha toa ka mamaky izany Koritianina maneho ny finoana an'Andriamanitra telo zara izay itsika ry havako, dia afaka misintona hevim-panahy na fampahirezana roa mazava tsara. Voalohany dia ny asan'ny fanahy masina dia manamafy ny finoantsika an' Jesosy. Amin'ny andininy fahatelo dia hoy ny filazan'ny Paoly azy, tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zany hoe ny fanekem-pinoana izay ao tonontsika, ny fanekena ny finoana an' Jesosy ho tompo dia asan'ny fanahy masina. Tsy misy olona ho Paoly ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka hanao hoe voaozona Jesosy, tsy misy an'izany. Ary tsy misy olona koa nefany ahatonina hoe Jesosy ny tompo na anaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy asan'ny fanahy masina. Indraindray mantsy afaka malala mifampitsara ny olona no hoe tena kristianina marina ve, tena mpino marina ve, fa izao no ambaran'i Paoly eto, ny olona mahatonina ho Jesosy ny tompo dia asan'ny fanahy masina. Asa raha efa namonjy toby ianao na isika ry havako, fa rehefa any amin'ny toby dia mahagaga
iny tsy atao hoe mahagaga moa any amin'ny toby a de mandrakariva rehefa misy olona demoniaka ka asainao manonona ny vavaka nampianarin'ny tompo a de tsy mahatonona zany hatrany farany izy ary rehefa asainao mamerina ny hoe ataovy zao vavaka zao Jesosy ny tompo averina tahak'izao de tsy mahaverina izy zay no anankiray ahafantarana fa tsy ny asan'ny olombelona akory no ahafahan'ny olona manaiky an' Jesosy ho tompo fa asan'ny fanahy masina ary zay rehefa ko malala no mahatonga antsika miorina amin'ny finoanan'Andriamanitra satria lehibe no zay mety ho tonontsika ny fahasoavan'Andriamanitra zay mahatonga antsika iorina ao amin'Andriamanitra tsy misy mahatonona fotsiny zao ny fanekem-ponoana tsy misy mahatonona amin'ny herin'ny tenany hoe Andriamanitra mimpamonjy ahy tsy misy olona mahatonona amin'ny herin'ny tenany ny faneken'ny mpandray tsy misy olona mahatonona amin'ny herin'ny tenany faneken'ny mpiandry tsy misy olona mahatonona amin'ny herin'ny tenany faneken'ny mpitandrina na faneken'ny olona sy ny tekona fa asan'ny fanahy masina zany ary zay mandrakariva ny tokony mampisaotra antsika n'Andriamanitra no ireny fanekena tononontsika ireny Paoly any de niteny manokana ny zanany manao hoe any Timôteo zany io manao hoe za de misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny Kristy Jesosy fa nitendreny ho amin'ny fanimpona zany hoe fahasoavana no ahafahantsika manonona ny Jesosy ho tompo fahasoavana no mahatonga antsika afaka manonona n'ireny fanekena ireny fahasoavana no mahatonga antsika afaka mbola mijoro ho kristiana fa tsy ny herin'olombelona fa ny faharoa zay aseho amin'ny Paoly eto rehefa ko malala rehefa tsapanao zany fa matoa anao mahatonona an' Jesosy ho tompo ka afaka mahazo an'izany de noho ny fahasoavany fanahy masina fa ny faharoa de zao ry havako ny aseho ny teteny tsotra masiny ty faharoa de zao ny hoe ny fanahy masina tsy loharan'ny fanekem-ponoana ihany tsy loharan'ny finoana ihany fa ny fanahy masina koa de zao loharan'ny fanomezam-pahasoavana loharan'ny fanomezam-pahasoavana zarazara ireo samy hafa ny fanomezam-pahasoavana fa nefa ny fanahy dia iray ihany zany hoe ny fanahy masina dia mitondra miteraka fanomezam-pahasoavana iny moa hoe fanomezam-pahasoavana raha mijanona amin'ny soratro Paoly sika Matio any de mampiasa voambolona mitovitovy amin'ny fanomezam-pahasoavana de nantsoina hoe talenta efa famerimberitsika eto anatin'ny mofinainy zany hoe Matio any de mampiasa matetika ny teny hoe talenta fampiasa amin'ny andavanandro marina fa le teny hoe talenta de vola matetika volamena vola fotsy talenta vola fotsy talenta volamena tahaka zany fa lay talenta am'izay amaritany Matio azy de zao lay fahafahana manao zavatra avy amin'Andriamanitra lay fahafahana manangan-javatra avy amin'Andriamanitra talenta ny mampianatra talenta ny mihira talenta ny manao hosodoko talenta ny mahay marika talenta ny mivarotra talenta ny mahay manao fandrarana zany hoe ny talenta de ilay fahafahana manao zavatra omen'Andriamanitra mba ahatonga ny asam-pahariana itohy ataon'ny olombelona Andriamanitra zany dia nanome talenta ny olombelona mba itohizan'lay asam-pahariana nataon'Andriamanitra teto am'izao tontolo zao satria Andriamanitra nanankina ny tany zay rehetra eo aminy eo ambany fahendren'ny olombelona de nanome talenta izy raha ohatra ka nanome ny olombelona hitantana ny tany zay rehetra eo aminy izy de nomeny azy ny fahaiza-manao ahafahany miompy ahafahany mamboly ahafahany mitrandraka ny renan-kibon'ny tany ahafahany karakarany tany de nomen'Andriamanitra talenta ny olona izay talenta zay dia nomen'Andriamanitra ny olona rehetra tsy ankanavaka amaha olombelona azy tsy voatery ny mpino ihany no nomen'Andriamanitra talenta fa misy ny tsy mpino fa nomen'Andriamanitra talenta misy ny tsy mpino tsy kristianina fa nomen'Andriamanitra talenta mba hay marika mba hay maritrano
men'andriamanitra talenta ka afaka manjaitra, men'andriamanitra talenta ka afaka mitsabo, de ireny rehetrena no men'andriamanitra ny olombelona mba hahatonga lay olombelona afaka anoy hiasa am'lay fitandremana lay asan'andriamanitra, lay favaboarin'andriamanitra. Fa ny fanomezam-pahasoavana kosa dia tsy mijanona am'izay ihany. Ny talenta zay omen'andriamanitra dia manjary fanomezam-pahasoavana rehefa ampiarina ao anatin'ny fiangonana, ampiarina amin'ny fitoriana ny filazantsara, ampiarina hoentina mitory ny filazantsara. Le talenta ao, za atao ve mpanjaitra, manana talenta, mahay manjaitra, ahafahako mivelona, ahafahako manohy ny asam-paharina ataon'andriamanitra dia mahay manjaitra. Fa izao rehefa tonga kristianina, nanonona n'lay hoe Jesosy no tompo, arako andininy fa fahatelo, tonga kristianina de zao lay talentako iny manjary tonga fanomezam-pahasoavana. Zany hoe lay talenta, lay zavatra nananako taty iny dia no azavain'ny fanahy masina ary de nentiko nampandroso ny asa fitoriana ny filazantsara, na nentiko naneho ny voninahitr'Andriamanitra, de manjary fanomezam-pahasoavana izy. Am'izay fotoan'izay tsy mitovy ny talentan'ny olona tsy mpino sy ny sy ny fanomezam-pahasoavan'ny olona mpino. Misy olona anakiroa reo samy mahay manjaitra. Ny anankiray mpanjaitra tsy mino, mahay manjaitra be izy, tena mahay manjaitra, tsy mpino izy fa mahay manjaitra, men'andriamanitra talenta izy zany. Ny fahaizana de avy amin'Andriamanitra, mazava ho azy. Ny devoly tsy marina ny devoly fa manatsaina, fa izao ny devoly tsy manohy ny asam-paharina nataon'Andriamanitra zany. Mahamaika ny devoly de ny anapotika ny asam-paharina nataon'Andriamanitra. Noho zany de aza mieritreritra mihitsy manao hoe ny devoly dia ampianatra ny olona hanohy ny asa faharina, tsia andrava ny mahamaika azy. Noho zany ny talenta omen'Andriamanitra de anohizana zay asam-paharina zay, mety mpitsabo izy, mety professeur izy, mety tahaka zany. Fa izao mety mpanjaitra ndraisintsika ohatra teo, fa izao raha toa ka misy mpanjaitra kristianina nandray ary mandray zany talentany men'Andriamanitra zany ho fanomezam-pahasoavana, de tsy mitovy ny didy akanjon'ireo. Ny didy akanjon'lay kristianina, lay tsy kristianina, lay manana talenta fotsiny fa tsy kristianina, de mety ho didy akanjo tsy mahatonga ny olona manatona an'Andriamanitra, fa mety ho didy akanjo mitona ny olona hiala amin'Andriamanitra aza. Na marimarina kokoa mijanona ho fanindraindrana ny vatan'ny olombelona ohatra, mety ho fanindraindrana ny bika amanendriky ny olombelona ohatra. Fa rehefa kristianina ny manao lay didy akanjo ohatra, de manjary didy akanjo mampitehidera-n'Andriamanitra, didy akanjo zay mahatonga ny olona hanatona an'Andriamanitra. Ohatra zany koa na tononkira, samy mamorona tononkira, fa ny tononkira anankiray de tononkira zay tsy manome voninahitr'Andriamanitra fa mety manome voninahitra ny olombelona. Fa ny tononkira anankiray kosa rehefa fanomezam-pahasoavana, lay talenta de zao manjary fanomezam-pahasoavana, manome voninahitran'Andriamanitra na mitaona anohy lay fahatsaran'Andriamanitra. Zany hoe ny talenta de manjary fanomezam-pahasoavana rehefa ny mpino no mampiasa azy. Marina loatra fa tsy voatery hoe lay talenta de ampiasaina anatin'ny fiangonana de tsy voatery foana hoe amy lafiny ara-panahy hoe ara-pivavahana, fa mety amy lafiny fampandrosoana ny asa maha-olombelona, ny asan'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina zany. Ny fanahy masina zany no mampahafantatra atsika voalohany indrindra lanjan'lay talentantsika ka mahatonga atsika mampiasa an'iny ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, na mampiasa an'iny ho amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, na mampiasa an'iny koa amin'ny fitiavana namana noho ny amin'ny Jesosy. Fa zao koa nefa misy koa nefa ny fanomezam-pahasoavana zay omen'Andriamanitra hivelan'izay talenta izay, ivelan'izay talenta izay, de misy ny fanomezam-pahasoavana omeny ny fanahy masina atsika. Zany hoe tena tsy nanananao mihitsy lay izy, fa nomenanao tsy talenta le izy. Mety talenta zany de zavatra efa manjary fanomezam-pahasoavana rehefa mety misy koa nefany tena vaovao be mihitsy, le tenenin'ny Paoly io hoe ohatra hoe misy any ny fanomezam-pahasoavana manao fahagagana, misy any manao fanomezam-pahasoavana manasitrana. Zany hoe lasa misy zavatra vaovao tena hoentin'ny fanahin'Andriamanitra aty anatintsika. Lay fanahin'Andriamanitra zany de zao
miasa ty anatytsika mitondra ny fanomezam-pahasoavana ary io fanomezam-pahasoavana io de zao mandrakariva fanomezam-pahasoavana mitodika ho amin'ny fanasoavana ny hafa. Raha mamaky ny andiny fa fito ka hatramin'ny faharay ambin'ny folo de zao fanomezam-pahasoavana ahasoa ny hafa. Hoy Paoly andiny fa fito ary izy rehetra de samy nomena ny fanomezam-pahasoavana ny fanahy ahasoa. Tsy misy mihitsy zany hoe fanomezam-pahasoavana ka ho an'ny tena manokana, tsy zay ny fanomezam-pahasoavana hoe fanomezam-pahasoavana dia zay apetipetin'ny tena manokana, fa ny fanomezam-pahasoavana de zao mahasoa mandrakariva zay ny voalohany ary misokatra ho an'ny hafa. Ny dikany hoe fanomezam-pahasoavana de zao tsy ho anao ihany fa ho an'ny hafa indrindrindrindrindrindra. Ary ho andininy rehetra manomboka ny andininy fahavalo reo manomboka amin'ny hoe teny fahendreny, teny fahalalana, fanomezam-pahasoavana moenty manasitrana, fanomezam-pahasoavana manao fahagagana, maminany, mahafantatra ny fanahy samy hafa, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, mandika teny tsy fantatra. Zany rehetra de zao fanomezam-pahasoavana izay mena ny olona anankiray na omena ny fiangonana mba ahasoa lay asan'Andriamanitra. L'Andriamanitsy ny fanomezam-pahasoavana de ireharehan'ny olona ho an'ny tenany. Ary io na tonga ny olana atao amin'ny Koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo vao ambadika eo, satria ny Koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo de manazava fa ny olona dia ny rehareta am'ilay fanomezam-pahasoavana ny mena azy. Hoe zay nge miteny amin'ny teny tsy fantatra ary ny olona sasany tao Korinto ara de ny hevitra mihitsy fa ny fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra ny tena fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, io ny tena tsara indrindra. Zay maminany ve tsy de manahoana loatra zany hono tao Korinto, zay ny manao fahagagana ve, ny mampianatra ve, ny mitory teny ve, tsy zany ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe de lay miteny amin'ny teny tsy fantatra. De nahatonga amin'ny Paoly ny teny manao hoe na de miteny amin'ny tenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manam-pitiavana de tsisy heviny zany, tsisy dikany zany. Satria no heverin'ny olona ny fanomezam-pahasoavana fa an'ny tenany, noraisiny ho an'ny tenany, noraisiny ho fampandrosoana ny tenany. Ary betsaka ny olona rehefa ko malala no mieritreritra ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny tenany sy ho fampandrosoana ny tenany. Ary na de le miteny amin'ny teny tsy fantatra aza, ia mahatonga ny Paoly ny teny Dramaka manao hoe izay miteny amin'ny teny tsy fantatra de mampandroso ny tenany, fa zay maminany ny mampandroso ny hafa. Ary na de le miteny amin'ny teny tsy fantatra, toy Paoly manao hoe misy mpandika teny inge raha misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra eo, de zao asian'Andriamanitra fanahy koa mandika n'lay teny amin'ny teny tsy fantatra. Zany hoe tsisy heviny raha miteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona kanefa tsisy mahalala ny heviny, tsisy heviny zany ho Paoly. Zay no mahatonga ny hoe raha misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra tokony misy koa eo asian'Andriamanitra fanahy andika n'lay fiteny amin'ny teny tsy fantatra mba ho azon'ny olona rehetra. Ny tsara ho fantatry ny mpino rehefa ko malala de ny fahatsapana fa ny fanomezam-pahasoavana de nataon'Andriamanitra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, ho fampandrosoana ny hafa, ho fampandrosoana ny fiangonana fa tsy ireharehana, tsy natao ireharehana. Na inona na inona mety ho karazam-panomezam-pahasoavana men'Andriamanitra anao, mety ho vola mikarena koa nge zany, mety ho voninahitra nge zany, mety ho fahefana nge zany. Zay omen'Andriamanitra anao de zao tsy azo ireharehana zany. Ary zay natonga amin'ny Paoly namatratra mihitsy tao amin'ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny teny manao hoe farany amin'ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo manao hoe indro lazaiko aminareo ny zava-miafina lehibe indrindra momba ny fanomezam-pahasoavana, indro ambarako aminareo mihitsy zany, amin'ny farany amin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Ary dia zay no mahatonga azy miteny manao hoe raha fatra-paniry ianareo de zao indro zay lalana tsara indrindra no atoloko anareo. Raha ohatra ka maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ianareo de indro atoloko anareo zany. Inona zany? Ny fitiavana. Iza ny mpino tsy manana fanomezam-pahasoavana ho Paoly? De zao zay manam-pitiavana de manana ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. No zany tsisy afaka hiteny zany raha eo anatrehany soratra masina miteny hoe za Andriamanitra tsy mba manana fanomezam-pahasoavana. Tsisy olona na iray azy afaka hiteny an'izany satria manana ny fanahy masina izy. Ary hoy Paoly ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra nke no atoroko anareo hoe de izao ny fitiavana. Ny olona manana fitiavana ry havako
no manana fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, lehibe lavitra noho ny fanomezam-pahasoavana zay ireharehan'ny olona ny fitiavana, lehibe lavitra io andininy fa 3 sy andininy fa raiky amby telopolo am'toko fa 20 hoe maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra de ny fitiavana. Zany efa ny tsy irin'ny olona indrindra. Mety irin'ny olona fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra de zao ny anan-karena, mety irin'ny olona lehibe indrindra de zao no be voninahitra, mety irin'ny olona lehibe indrindra de zao asa mba ho hitany zao rehetra zao ny voninahitra, mba ho fantatry zao rehetra zao ny fahaizana mampahalalana. Zany no ireharehan'ny olona voalohany indrindra, ho iriny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa hoe Paoly manao hoe ny voalohany de zao ianao ve mba manam-pitiavana, mba tena tia an'Andriamanitra ve ianao, mba tena tia ny namanao tahaka ny tenanao ve ianao. Raha manana an'zany ianao de ianao no manana fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, satria ny fitiavana de zao mampandroso. Perikeo atsika omaly na vakomaly ny mikasika ny ilay vehivavy janga anankiroa izay notsarain'ny Solomona, notsarain'ny Solomona ny adiny momba n'lay hoe aniza lay zaza maty ary aniza lay zaza velona. Fa inona ny nahafantarana hoe tia le zaza velona, iza ny tompon'lay zaza maty, inona ny nahafantaran'ny Solomona azy? Ny fitiavana. Ny fitiavan'lay reny nahatonga ny Solomona ina nanavaka hoe ity ny tompon'lay zaza, ity ny tena renin'lay zaza. Ny fitiavana mamaky tsara ny andininy ao am'to mpanjaka voalohany toko 7 isika de mahita hoe kay lay fitiavan'lay renina nitsapan'ny Solomona de izy manao hoe io ny tena reniny. Lay fitiavan'ny Solomona, lay fitiavan'lay renina ahatonga n'lay zaza tsy maty. Raha zany de sasahana roa zany lay zaza. Aza tonona fa Solomona tsy hoe raha ny teny ty le sabatra de zao Solomona tena misy fotoana ao am'toka hitatsika eo am'toko amboniny fa Solomona de olona enjana, misy fotoana izy tena namony ny fahavalo-mpanjakana mihitsy. Fa ny tiany Zotra Masina tenena de ny hoe ny fitiavana ny namonjy lay zaza tam'lay sabatra, de ny sabatry ny fitiavana ny namonjy lay zaza tsy ho simba ny fiarahamonina, ny fitiavana ny namonjy lay zaza ka nahatonga lay zaza velona, ny fitiavana no mitahiry ny aina. Zay mahazava-dehibe ny fitiavana. Tsy tsapan'ny olona andavanandro hoe ay ny fitiavana midika aina, ay ny fitiavana mitondra fahavelomana, ay ny fitiavana mitondra fifaliana. Ary zay mahatonga an'izao tontolo zao ho maina tahaka zao, makina, mifamono, satria tsy manam-pitiavana intsony izy. Ary zary mpifandrafy nandray ara eny amy toerana maro samy hafa eny dia olona tsy manina de mifandrafy ho azy, de miady ho azy, de mifankahala ho azy, de indraindray mifampilanjalanja loha na mifangarika, nefa olona tsy mivakafantatra koa satria efa rivotra iainana eto am'izao tontolo zao ny rivotry ny fankahalana fa tsy rivotry ny fitiavana intsony, ka toy ny mpifanandrina avokoa izay eny an-dalambe na eny am-pina eny etsena de mpifanandrina ao anaty taxi be, miaraka taxi be zao fa toy ny mpifanandrina, mora tohina, mora sositra. Rehefa malala asan'ny fanamasina ny fanomezam-pahasoavana, ary ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra de ny fitiavana. Asan'ny fanamasina ny faneketsika an Jesosy Tompo, asan'ny fanamasina ny fahafahatsika manompo ny Tompo sy manompo ny namantsika. Ivavakisika Tompo am'sotranao zahay ny amin'ny fahatsiarovanay fa tsy misy avy aminay ny fahombiaza ny fanompona ataonay ka tsy azonay ireharehana na ny finoana ty anatinay, tsy azonay ireharehana na ny fanomezam-pahasoavana nomenanay, tsy azonay ireharehana na ny asa natolotra anay. Fa ao anatin'ny fanetretena sy ny fahatsiarovana fa fahasoavana mameaina sy mahavelona anay avy aminao zany. Tompo de mifona sy mibaboka aminao zay raha toa ka mirehare, mifona sy mibaboka aminao zay raha toa ka tsy hainay mitantana ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay, hoentinay mity ny tenanay, hoentinay manondrotra ny tenanay fa tsy manondrotra ny hafa,
oentinay manondrotra ny voninahitra efa tsy manondrotra ny voninahitry ny fiangonanao na manondrotra ny voninahitra ao Andriamanitra, mamelànay Tompo, mamindrafo aminay. Aoka ny fanahinao masina itoetra betsaka ty anatinay, itombony ny fanomezam-pahasoavana ty anatinay, ka ivelaran'ny asa fanompona sy ny fanonora-tenanay ary ny fanonora-tenan'ny hafa. Vavak'izay Tompo ho an'ny fiangonanao zay menao fanomezam-pahasoavana, tehirizo tsy ho zarazarain'ny fanomezam-pahasoavana fa ho iray ihany atsiary, fa ny fanomezam-pahasoavana tena tao ho samy hafa ny zarazarainy, fa ianao Tompo te iray ihany. Tehirizo ny mpino tsirairay ayaka sitraka sy ampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomenao anatin'ny fiangonana. Mivavak'izay Tompo ho an'ny kristianina tsirairay zay nomenao fanomezam-pahasoavana isa-tokantrano, mba hizara anome ahafoy ampiasa zany ho voninahitra ao. De mametraka ny fiainanay eo am-pelatananao zay Tompo, ho hanjakan'ny fanahinao masina, ka iorina amin'ny finoana sy ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana ao aminao Jesosy hatranyzay. Amen.